Mahafinaritra indray fa hiaraka eto tsika ao anatin'ny fotoana fohy. Dia izaho ary toy mahazatra antsika dia inona moa ilay hira ataontsika? Izay indrindra ora mamy andeha arintsika hiaraka hira ataovy mafy tsara sady vavaka ilay izy. Tao ary! Mahafinaritra mandrakariva mihira n'iny hira iny. Amin'ity anio ity isika dia mbola tsy hiala ihany fa ao anatin'ilay lohahevitra manao hoe Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Inona hoe? Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Betsaka izay efa nampianaran'i Jesosy antsika izay ary tianareo no ampianaran'i Jesosy? Tianareo ve izy ny mpampianatra? Tsara izany! Ary izy tena mahay mampianatra. Ary ny zavatra ampianariny antsika dia zava-dehibe ary mitondra fitahiana, mitondra fiovana ho an'ny fiainantsika rakizy. Androany isika dia hianatra indray fa ny zavatra nampianarin'i Jesosy antsika dia hoe miainga amin'ny zavatra madinika. Ahoana hoe? Miainga amin'ny zavatra madinika. Izay indray no ampianariny antsika. Tadidinareo ve le mahakasika an'ilay talenta? Miainga tamin'ny zavatra manao ahoana ny talenta? Tonga dia 10 ve? 4 aloha? Kely aloha? 5 aloha? Na 3 aloha? Dia tia ny hiainga koa hoe 2 aloha? Miainga amin'ny zavatra kely dia avy eo dia atao ahoana? Ampitomboina. Izay no ampianarin'i Jesosy antsika. Fa tsy tonga dia hoe ohatrany hoe tonga dia boum! Zavatra ngeda be. Na hoe mila zavatra mipoaka be mihitsy, izay vao hanao zavatra. Nampianarin'i Jesosy isika rakizy hiainga amin'ny zavatra madinika. Toetra kely anankiray no ampitomboina dia lasa lehibe. Fahaizana kely anankiray dia ampitomboina dia lasa lehibe. Jereo ngeta ao anatin'ilay fanoharana ny amin'ny talenta rehefa nivakitsika ny eo amin'ny Matio 5:20 dia ny 1:20 dia hozy izy hoe hoy ny tompo taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky taminy inona aloha? Kely. Nahatoky taminy kely ianao dia ho tendreko mpanapaka n'inona? Be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny fanjakan'Andriamanitra dia manana toetra mampiavaka azy. Dia izay mahatoky amin'ny kely, izay vao mitantana ny lehibe. Ary io fifalian'ny tompo io dia ilay fiainana mandrakizay. Io rakizy ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy, ilay toetran'i Jesosy, ilay fifaliana miaraka amin'i Jesosy, miainga amin'ny zavatra madinika aloha rehefa mahatoky sy miainga amin'izay zavatra madinidinika izay, manao tsara ny zavatra madinidinika dia ho hitantsika fa afaka ny aina miaraka amin'i Jesosy,
afaka nomeny Jesosy zavatra bebe kokoa, afaka ny hanana ny toetra ny Jesosy mihitsy ary e. Tsika angety tonga dia tampotampoka eo dia tahaka ny Jesosy e, fa mitombo tsikelikely, mitombo tsikelikely, mitombo tsikelikely, ary izay ilay fiainana mandrakizay. Andeha nge raisintsika indray ny fampianaran'i Jesosy anankiray e. Andeha ho jerentsika ny marika toko 14. Marika toko 14 dia ny 19:30 ka hatramin'ny 20:30. Fampianaran'ilay mpampianatra mahafinaritra izy ity, anoharany ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Dia jereo anie miainga amin'ny zavatra kely ozy izy Jesosy, ny fanjakan'Andriamanitra. Andeha nge vakitsika ilay izy dia arahantsika tsara mihitsy. Marika toko 14 dia manomboka eo amin'ny 19:30 ka hatramin'ny 20:30. Ary hoy izy, ahoana no anoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona ny fanoharana anoharantsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay kely noho ny voarehetra raha voafafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy ka azo ny vorona manidina hitoerana ny aliny. Ny alokan'izany. Manahoana hono ny fanjakan'Andriamanitra? Ny fanjakan'ny lanitra ohatra ny inona hono? Voatsinampy. Amin'ny teny frantsay dia hoe graine de moutarde. Kely izy noho ny voarehetra. Tena kely anie izany e. Kely noho ny tsaramaso. Mbola kely noho ny voananana ary angambany. Fa rehefa afafy amin'ny tany izy dia tondrahana tsara, dia maniry ka lasa lehibe misy rantsana vaventy dia azo ny voromanidina hipetrapetrahana ny alokany. Hitantsika rakizy, oharin'i Jesosy amin'ny zavatra madinika foana. Ny zavatra ny fiainana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany, raha tiantsika ny ara-onina amin'Andriamanitra dia mila miainga amin'ny zavatra madinika. Ny tenin'Andriamanitra dia toy ny zavatra kely ny andraisantsika azy. Androany izao tsika dia mandray zavatra kely fotsiny. Fa rehefa avelantsika hamoa ao anatintsika izany, dia ho lasa fiainantsika, lasa fiovana lehibe eo amin'ny toetrantsika. Izay ilay hoe lasa ngeza be noho ny anana, noho ny hazo sasany izy, dia misy rantsany lehibe, lasa mamokatra be eo amin'ny fiainantsika, lasa olona mahafinaritra be tsika, lasa miova be ny toetrantsika. Dia azon'ny olona ianteherana isika rakizy, azon'ny olona angalana fanampiana isika, ho reharehan'ny dada sy neny isika, ho reharehan'ny sekoly isika, satria manana toetra miavaka be. Miainga tamin'ny zavatra manahoana tsika rakizy? Kely, toetra kely, matoky kely, manao merci, misaotra tompoko, manao bonjour, manahoana tompoko. Tsy mba miavinavina, miainga amin'ny hoe tianenao, zaraiko ny gotehako, na dia zavatra kely ary, dia lasa asantsika iny lasa toetratsika iny fomba fanaontsika iny dia lasa manana toetra tsara sy miavaka isika rakizy rehefa mandeha ny fotoana. Dia lasa mendrika ny fanjakan'Andriamanitra isika. Iza ny teo any an-danitra tsangano eny tanany? Fa ny fiainana any an-danitra dia homanina sahateny ety. Tsy hoe rehefa ho avy Jesosy efa hita daholo ny zavatra rehetra izay vao hoe anao tsara fanabe amin'izay anao an'izao amin'izay satria sao dia tsy tonga any an-danitra. Fa izao sahady tsy miandry lehibe, fa izao sahady dia miainga amin'ny zavatra kely, toetra kely, mahafinaritra kely, mahatoky tineno famerim-bola, tsy mangalangalatra na dia zavatra kely ary eo, na dia atao hoe mofo ary, dia mitombo izany dia lasa fiainana mahafinaritra be. Dia izay ilay hoe fanoharana nampianarin'ilay mpampianatra lehibe, hoe miainga amin'ny zavatra kely dia lasa ngeza be
dia lasa toetra tsara ary lasa fanampiana ny hafa. Tia ny hafa ny mahita antsika, tia ny hafa ny maka toetratsika, maka tahaka ny toetratsika ary mitondra fifaliana ho an'ny hafa. Iza mba te hitondra fifaliana ho an'ny hafa? Zakoa! Eny ary minao fa mitondra hafatra vaovao antsika indray izay rakizy ary mitondra fanapahan-kevitra. Hoe tsika mavaka? Da hoary akombona ary ny tanàna dia vavaka tsika ondrika ny loha. Andriamanitro, misaotra anao izay no teny izay nomenao. Te hanana toetra tsara ngeza be izahay. Te hanana ny toetra ny fanjakan'ny lanitra izahay. Dia ny toetra ny Jesosy izany. Mbola kely anefa izay Jesosy. Tsy hanananay daholo ireny, fa ampitombohy ny toetra kely hanananay. Ampianaro izay mba hiainga amin'ny zavatra madinika, ka ampitombo izany, kolokolo an'izany, ka ho lasa toetra tsara anay izany, ho lasa fiainanay izany, ary ho lasa fitahiana ho an'ny hafa ny fiainanay tsirairay avy. Amboary izay Jesosy mba ho tohanao eo amin'ny androm-piainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay vavaka. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Fa miarabantsika rehetra rakizy amin'ity fandarana samahandro. Nataontsika androany dia salade de fruits. Tamin'iny nataontsika dia légumes maro loko, dia izao indray ny voankazo maro loko. Ny voankazo ampiasaintsika amin'ity dia anana, misy koa ny fraise, dia ny banane moa izany vokatra foana dia eo foana izy. Dia ny manga. Rakizy ireo voankazo ireo dia raha hitanareo samy mena, dia jaune, dia orange. Satria ireo manana ny voankazo rehetra manana ny antsoina hoe antioxydant, fa ireo no tena manana be dia be miarantsika amin'ny aretina samihafa. Ny akondro nataontsika voaloha tamin'ilay izy efa voatetika daholo moa izany ilay voankazo rakizy. Dia nampitsika citron kely izy mba tsy ho mavomavo ilay iny. Afangarontsika amin'izay ary izy rehetra. Alefantsika aloha izany ny ananasy. Dia ilay izy ataontsika amin'ilay masaka tsara eny. Satria misy antsika ankizy tsy tia an'ilay voankazo marikivy ireny. Dia vita izay rakizy dia tsika zatra dia ampitsika citron ilay izy reveo. Tsika isan'andro tokony mihinana iray citron par jour. Alefantsika izany ilay citron. Tsika rehefa manao salade de fruits
dia zatra ampiana siramamy foana ilay izy, dia nefa ny siramamy manala an'ilay vitamine ao anatin'ilay voankazo, dia ilay siramamy izany afaka solotsika tantely. Ilay izy koa afaka ampiantsika tsy asiana siramamy sy tantely fa raha mamy ilay voankazonao dia afaka to dia vita izay ilay izy. Izao ny ao anatin'ilay baolinatsika dia afangarontsika amin'izay. Dia manasa tanana foana ankizy alohan'ny manao sakafo rehetra satria ireo tanantsika ireo misy maloto ilay avy milalao ireny. Hadiny tsara miaraka amin'ny dada sy neny na zoky na zandry. Vita ankizy ny fangaroana ilay izy dia vita daholo ilay izy dia andao amin'izay tsika anandrana kely. Tsara be ilay izy ankizy fa tokony ataonareo miaraka amin'ny ray aman-dreninareo na zoky na zandry dia veloma daholo ankizy.
feno fifaliana indray ny fo afaka mitsidika ny tokantranonao afaka miona finaritra aminao a noho ny famindrapon'Andriamanitra mbola ao anatin'ilay fanontaniana mampieritreritra izay natomboka ianandro vitsivitsy lasa zay isika manao hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve fanontaniana izay mahakasika antsika rehetra ary na dia ireo izay manana fanantenanany amin'izany fiaviana izany dia mbola mamerina n'io fanontaniana io indray manao hoe tena isy marina ve. Eto ny pasteur ny Palestine Fanera izay tonga soa indray tao anatin'ny fandarana vonina anoy ity fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra ity amintsika. Miarabanao pasteur tonga soa. Amin'ny fifaliana mandrakariva no hiara-banina antsika rehetra miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana zao ary faly koa miarabanao namanatiny. Eny ary anoy ny dindinika isika tsara angamba asiana jeritodika kely ilay fanambarana izay atao hoe mampieritreritra malasa saina manao hoe famantarana ny fiavian'i Jesosy hihinana hisotro ampakabady ny olona izay nambaran'i Jesosy. Asitsika jeritodika fampatsahivana kely inona ny tian'izany fanambarana izany ho ampitaina amintsika tsiraray avy moa ve tsy azo atao izany zavatra izany voarara ve manelingelina ny fiomanana ve pasteur André Palatina Fanera. Ena to fa ndao amafisika kely namanadinao le hoe lohateny lehibe izay diniatsika sy voapoasantsika dia le hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina. Ohatrany hoe tsotra le izy ozy izy kanefa misy heviny lalina satria ny toe-javatra misy iainana ary ny toe-javatra trehana eto amin'izao tontolo izao sy eo amin'ny fiainantsika dia ohatra milaza zavatra hoe tena misy le izy amin'ny lafiny iray fa amin'ny lafiny iray koa ohatra milaza hoe tsy misy le fiavian'i Jesosy. Zay mahatonga antsika mametraka le loha-hevitra hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve dia nandray an'le teny ao amin'ny Matthieu 7:20 tsika manomboka na dia 7:30 dia milaza izy hoe ary tahaka ny tamin'ny andro Noa ozy izy dia tahaka izany koa ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Dikan'izay mila fantatsika zany hoe inona zavatra niseho tamin'ny andro Noa ka raha fantatsika ary voapirofo mazava ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa dia tahak'izay koa zany amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Dikan'izay misy zany isy le fiavian'ny zanak'olona isy ary tsy tokony isy fisalasalana intsony hoe tena isy marina ve. Dia zay natonga antsika nijery ny zavatra nisy tamin'ny andro Noa dia voalaza le ten'Andriamanitra amin'ilay Matthieu 7:20 andiny fa 7:30 izy ka hatramin'ny fa 9:30 dia milaza le ten'Andriamanitra ao zany hoe ny zavatra nataon'ny olona ozy izy tamin'ny andro Noa dia nihinana nisotro napakabady. Zay le izy. Dia nijerevantsika zany zay tamin'ny fandarantsika teo aloha hoe inona ny tian'olona zaina amin'izany hoe nihinana nisotro le napakabady angamba efa fantatra hoe manana fanambadiana. Kanefa misy antony maninona ireo zavatra telo ireo no voalaza fa tena lazain'ny Baiboly mihitsy hoe ireo zavatra niainan'ny olona tamin'ny andro Noa ka tia ny tena zava-dehibe namanadinao nahatonga ny fandringanan'Andriamanitra. Zay ny le izy ireo zavatra telo ireo no nahatonga ny fandringanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny safotrano tamin'ny andro Noa dia finanana fisotroana fanambadiana. Dia zay no le fantatsika satria zay koa zany no zavatra iseho amin'ny fiavian'ny zanak'olona fiavian'i Jesosy zay koa ny zavatra iseho. Dia zao le zavatra niseho fitiantsika moa zany le izy le hoe nihinana ny olona dia le hoe nihinana moa zany misy lafiny le izy misy zany le lafiny ara-bakiteny le hoe finanana zany hoe fafinaretana ara-nofo fanaranam-po amin'ny finanana zay angambany zay zavatra miseho zany zay zavatra niainan'ny olona tamin'ny andro Noa fa misy heviny koa le hoe nihinana ny olona nihinana inona ara ny olona inona zavatra mba nohan'ny olona tamin'izany ka nahatonga azy naringana zay ny mampieritreritra no le finanana no nahatonga an'le fandringanana
fa ahoana hoe nihinana inona ny olona dia eo no nijerevantsika naminadinao hoe aika zany ny baiboly dia milaza zavatra zay hohaniny olona tokony hohan'ny olona dia milaza le ten'Andriamanitra vakitsika lizy tany amin'ny Jeremia toko 15 andininy 1 dia milaza le toko 1 hoe hitako ny teninao izy ka nohaniko hitako ny teninao ka nohaniko dia amafisiny Jesosy le izy ao Mateo toko 4:4 dia miteny Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra ke zany hohanina. Ten'Andriamanitra zany hohanina. Tokony hohanina mihitsy azy. Jesosy mihitsy aza no miteny hoe tokony ivelomana le ten'Andriamanitra. Tokony ivelomana. Tsy ny mofo ihany. Io le arabaky teneniko teo hoe fafinaretan'ny fitiavakomana. Fa le tia ny ten'Andriamanitra olona zay ke zany dia misy hanina zay tokony hohan'ny olona sy tokony iveloman'ny olona dia tsy na fa ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra niseho? Ny Isaia toko 4:1 efa vakitsika eo tamin'ny fandarana farany. Dia zao le zava-voalaza zao Isaia toko 4:1 dia ozy izy hoe ary amin'izany andro any dia izy vehivavy fito iazona lehilahy iray iazona lehilahy iray izy ka na hoe ny hanina ihany no haninay, ny lambana ihany no hotafianay, fa izao ihany no angatahanay izy. Aoka ho tononona amin'ny anaranao izay ka afao tondromaso. Zay ke zany ny tia ny ten'Andriamanitra olona zaina tamin'ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa hoe nihinana ny olona. Dina ny zavatra niainany olona, ny haniny ihany no tiany hohanina. Andriamanitra manome hanina zay tokony ivelomany dia tsy na fa ny ten'Andriamanitra. Ary marina le izy namana dinao tena voapirofo fa marina zay satria nahoana Andriamanitra ne nanome afatra ho an'ny olona tamin'ny alalan'ny Noa. Nanome afatra ho an'ny olona tamin'ny alalan'ny Noa ny Andriamanitra. Nohan'ny olona nga le teny? Tsy nohaniny. Tsy noraharahidy. Zay le hoe ny hanina ihany no hohaninay. Le tenin'Andriamanitra zay nomena azy, zay netiny nolazainy Noa, tsy nohanina, tsy nivelomana. Zay le hoe mihinana ny olona ka nahatonga fandringanana ho azy ny fihinanana. Inona zavatra miseho amin'izao andrany antsika zao ary ndao tonga dia ataontsika le extraposition izy ny filazana azy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tahaka izay koa ny fiaviany zanak'olona, fiaviany Jesosy. Inona zany zavatra miseho amin'izao andro ankehitriny izao? Inona ny zavatra ho an'ny olona? Zay zany le fanontaniana. Inona ny zavatra ho an'ny olona zany izao? Mihinana n'ilay ten'Andriamanitra zay tokony hohanina ny olona ve sa zavatra hafa no hohanina? Dia tsika tokony no samy mandinika sy mijery hoe inona zavatra miseho ankehitriny, inona zavatra fihinan'ny olona amin'izao andro reny zao. Fa rehefa jerevana izy namana dinao dia zavatra hafa no hohan'ny olona. Tsy mihinana nyity ny olona, tsy mihinana ny ilay ten'Andriamanitra ny olona. Satsy zay? Dia iarahantsika mahitsy zany fa raha vao hoe resaka ten'Andriamanitra zany tsy raharahian'ny olona zany tsy raharahian'ny olona zany, tsy mahaliana ny olona zany, tsy tiany zany, tsy tiany. Kanefa Jeremia dia miteny mihitsy hoe hitako ny teninao ka nohaniko dia mamy tao am-bavako. Tena tsara zany le izy. Fa ny olona ny amin'izao andro ainantsika izao tsy tia ny ten'Andriamanitra. Omena azy le sakafo zay tokony hohaniny fa tsy tiany ary tsy hohaniny, tsy raisiny. Satsy zay? Dia zao mbola azotoizana le hoe nihinana fa famotena le ataontsika le hoe nisotro ny olona, nisotro koa ny olona resaka fisotroana. Dia
oza hoe mandray lafiny roa foana io zany misy le fisotroana rabaky teny fisotroana zany tsy haiko hoe fisotroana fanarana po amin'ny fisotroana famamona sisisa sisisa fa miaraka amin'izay koa de le lafiny faharoa de hoe inona ny zavatra tokony hosotroany olona kanefa tsy nisotro an'io izy tamin'ny andro noa tsy io ny zavatra ny sotrony fa zavatra hafa no sotrony ka natonga azy naringa Jesosy any milaza le teny mahafinaritra be le izy de efa mivakitsika io namana dinao de le teny Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4 ny 5:5 sy ny 4:10 nao mba aveantsika vakina kely. Jaona toko 4 ka ny 5:5 sy ny 5:10 zao ny vaky ny teny fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary za kosa ao aminy. Ny nofoko ny tena fihinana ozy Jesosy ary ny rako no tena fisotro. Ny rany Jesosy ny tena fisotro dia ny zavatra tokony nosotrotsika zany tompoko dia ny rany Jesosy Kristy zay ny tokony nosotro'ny olona. Raha teo vovonjy izy raha tsy teo ringana izy dia ny rany Jesosy no tokony sotrony. Fa inona ny tian'izany olona zay dia Matthieu toko 9:20 milaza anazy. Da ahoana izy ny ten'Andriamanitra. Matthieu toko 9:20 ny 7:20 sy ny 9:20. Matthieu toko 9:20 ny 7:20 sy 9:20. Ary nandray kapoaka izy ka no nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Zay ake zay le hoe misotro ny rano Jesosy mandray famelan-keloka. Mandray famelan-keloka. Ity ny rako izy izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Sotroinareo rehetra ity fa ity ny rako izay nalatsaka ho famelan-keloka. Ake zay le hoe misotro ny rano Jesosy misotro famelan-keloka. De ny zavatra niseho tamin'ny andro noa zany nisotro ny olona fa inona zany ny zavatra nisotrony zavatra hafa. No laviny indray le famelan-keloka no manina. Eo zany no manam-porofo ny zavatra niseho tamin'ny andro noa. Nanota ny olona nanota izy nanao fahotana izy fa tsy nisotro famelan-keloka izy to. Zay natonga azy ringana. Tsy nisotro famelan-keloka izy. Tsy nandray famelan-keloka izy. Satria izy tsy nibebaka. Ka zay no mahatonga an'izay. Ianao rehefa misotro an'le famelan-keloka, misotro an'le rano Jesosy Kristy, dikan'izay mibebaka ny dikan'izay, mibebaka ny dikany. Ny hatonganao ho ao amin'ny fibebahana nefa, ny hatonganao hoe tonga amin'ny fibebahana dia amin'le fihinanana. Zareo fandraina io zay mahatonga le hoe mihinana dia sotro. Raha tsy mandalo amin'ity fihinanana ty ianao, tsy ho tonga amin'ilay fisotroana ianao. Famelan-keloka, fibebahana. Mihinana an'ilay ten'Andriamanitra ianao dia hivelomanao ilay ten'Andriamanitra, hohaninao ilay ten'Andriamanitra dia mitarika anao any amin'ny fibebahana ilay izy dia misotro an'ilay famelan-keloka ianao. Zay ne le zavatra miseho namana dinao. Fa miaraka amin'izay koa zany dia zao ny olona zany tamin'izany fotoana zany dia tena miaina ao anatin'ny fahotana. Miaina ao anatin'ny fahotana. Tsy mahatsapa tena hibebaka. Tsy mahatsapa tena hoe hibebaka. Zay le hoe misotro izy fa zava-tsafa sotroina. Ao amin'ny Baiboly moa zany dia milaza an'izany amin'ny Apokalipsy toko 4:40 dia milaza izy hoe misotro divay faty seran'Andriamanitra izy. Ay misy zavatra anankiray izay sotroina ihany koa. Ary io zavatra io zany dia rehefa misotro an'io ianao dia fahafatesana ny dikany. Dia tsy inona fa divay ny faty seran'Andriamanitra ilay izy.
misotro ny divay ny fahateseran'Andriamanitra. Ary ny olona tamin'ny andro noa zay mihitsy ny azy ny zavatra nysotroana. Misotro ny fahateseran'Andriamanitra izy. Satria nahoana? Nandany ilay fanomezana rehetra na ny teny na ny famelan-keloka zay no manana. Ary tsy mibebaka. Zay natonga an'ilay izy. Tsy mibebaka izy. Dia tonga tamin'ny fahateseran'Andriamanitra. Dia izay zany tompo mila tandremantsika fa ianao rehefa tsy tonga ao amin'ny fibebahana dia lasa misotro ny divain'ilay fahateseran'Andriamanitra ianao. Misotro. Fa ankoatran'izay ndao didirantsika le fahatelo, famotinana ilay ataontsika zany zao fa hiditra amina lohateny anankiray tsika androany. Le fahatelo dia hoe apakabady ny olona. Resaka fanambadiana. Dia koa naminadinao tena mampieritreritra hoe fa nga ratsy n'ilay fanambadiana e. Andriamanitra mihitsy ny namorona azy. Ka zay indrindra. Andriamanitra ne namorona an'izany tena tena ao amin'ny Genesis toko voalohany e. Sy ny Genesis toko faharoa e. Andriamanitra nanome vady ho an'ny Adama. Andriamanitra namorona ny fanambadiana. Andriamanitra nahita hoe tsy tsara raha ireo raha lehilahy dia anaovako vady saza ho azy izy. Anaovako vady. Andriamanitra mihitsy ny namorona ny fanambadiana. Fa nahoana ny voalaza fa antony fananganana izy eto. Nandringanana ny olona tamin'ny andro noa ny fanambadiana. Hoe napakabady izy dia namoaka ny apakarina. Dia efa mivaditserevantsika io naminadinao dia ndao mba hafirenantsika kely le voalaza amin'ny Genesis toko 4 ny 1 sy ny 2. Genesis toko 4 ka ny 1 sy ny 2. Ary raha vao niamaro ny olona tambonin'ny tany ka teraka zazavavy maro dia hitany zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Zay. Dia le farany no raisiko le hoe ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany. Zay. Arak'izay tiany. Ny zavatra voniseo tompo tamin'ny androna dia tsotra. Tsy Andriamanitra intsony le namorona ny fanambadiana no nekena fa zay le hoe arak'izay tiany. Arak'izay tiany. Lasa ny olona no mifidy vady ho azy arak'izay tiany. Andriamanitra zany efa nahilika Andriamanitra. Zay ny zavatra niseho tompo tamin'ny andro noa. Ny amin'ny resaka fanambadiana. Nahilika Andriamanitra. Dia Andriamanitra le miforonao iny tsy ny ilainay, tsy ny tianay fa zao ny tianay zao. Zay hoe nifidy vady ho azy arak'izay tiany izy. Dia tsy mahagaga raha anisan'ny antony nandringanana ny olona ny resaka fanambadiana. Dia namaky toko sy andinitsika tamin'izany fotoana zany ao amin'le Romana toko 1 le hoe ary ny lehilahy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanao. Dia toy izany koa ny vehivavy. Novana zany le fomba fanao, novana. Le zavatra napetrak'Andriamanitra mahakasika ny fanambadiana tany am-piandohana novan'ny olona. Novany ho amin'izay tsy fanao. Zavatra tsy fanao le izy satria tsy noforon'Andriamanitra. Tsy izay nanaovan'Andriamanitra azy. Dia novany le izy ho amin'ny zavatra tsy fanao. Dia mino fa azonao ny tian'olona zaina amin'izany. Atakatsika izany. Dia fantanena petrako naminadinao, inona zavatra miseho amin'izao andro zao amin'ny resaka fanambadiana. Ohatran'izay ihany koa, ohatran'ny omena rariny le filana tsy araka ny voajanahary fa todika any amin'ny izay tiany ny olona. Zay indrindra. Moa ve tsy izany ny zavatra miseho ry havana malala? Samy mifidy vady ho azy arak'izay tiany ny olona. Zay le izy. Mifidy vady ho azy arak'izay tiany. Ianao lehilahy, dia ianao no mifidy. Dia ho sisa ianao hoe lehilahy ny ianao no tiako ho vadiana. Lehilahy. Satria izay no tiako. Loatra zay. Dia amin'ny lafiny sy amin'ny endriny maro samihafa. No fomba iseho zany. Fa zavatra hamaranantsika kely anazy ny amin'izay famotinana momba fanambadiana izay dia ilay voalaza amin'ny Genesis toko 4 ny 7.
Genesis toko fahenina ny andininy fahafito. De hoy Jehova, arigneko tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba amin'ny voromanidina fa manenina aho no nanaovako azy. Zay. Jereo tsara. Tena rao tsara le Baiboly a. De hoy izy, de hoy Jehova, haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko. De toy izany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny ino izy? Biby fiompy. Hatramin'ny biby. Samy noforon'Andriamanitra daholo anareo e. Na ny olona na ny biby samy noforoniny. Fa eto izy de miteny, haringako izy hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby. Fa maninona naringan'Andriamanitra hatramin'ny biby? Fa naninona ny biby? Fa nga ny biby nanao ratsy. De hoe ny faratsian'ny olona toko dia tafafindra hatramin'ny biby. Izay nahatonga n'Andriamanitra nandingana hatramin'ny biby, naringana koa. Satria le fahotan'ny olona, le faratsian'ny olona tamin'ny andro Noa dia tafafindra hatramin'ny biby ihany koa. Tsy hiditra lalina amin'izay tsika toko. Fa resaka fanambadiana tiany olazaina amin'izany. Resaka fanambadiana. Ka nahatonga ny biby naringana ihany koa. Mampalahelo be a, mampalahelo be. Efa dia biby a. Ny biby anie tsy manatsiny tompoko e. Inona moa ny ratsy nataon'ny biby? Fa noho ny fahotana sy ny faratsiana ny olona dia nafindra ny tamin'ny biby ihany koa izay faratsiana izay nataon'ny olona izay a, dia nahatonga ny biby naringana miaraka taminy. Ia, inoko fa nazava taminao izay atao hoe jery todika. Tsy maintsy nandalovana izay a, na dia efa todana azy ianao hijery indray ny toy ny lohahevitra izay rahantsika eto. Namparatenitsika pasteur a, fa iresaka ny hoe tsy hanapaka ao amponin'ny olona ny fanaiko. Inona indray no tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany a, rehefa mamaky ny Genesis toko fahaenina isika. Enazy, faefatra tompoko ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Faefatra. Zay a, ninana voalohany, sotro, faharoa, napakabady, fahatelo, ary ny faefatra dia le voalaza teo. Ndao vakitsika le faefatra. Genesis toko fahaenina ny andininy fahatelo. Genesis toko fahaenina ka ny andininy fahatelo. Genesis toko fahaenina andininy fahatelo. Zao ny vakany teny, ary hoy Jehova, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa ho 200 taona ny androny. Zay, toe-javatra niseho tamin'ny andro Noa ka nahatonga fandringanana ny olona tamin'ny andro Noa, ary izany koa no iseho amin'ny fiavian'i Jesosy. Io faefatra io, tsy hanapaka ao amin'ny olona mandrakariva ny fanan'Andriamanitra. Inona ny zavatra miseho tompoko rehefa tsy nanapaka ao amponin'ny olona intsony ny fanan'Andriamanitra? Inona ny zavatra miseho? Mba vakitsika ny andininy fahadimy. Genesis toko fahaenina ka ny andininy fahadimy. Genesis toko fahaenina andininy fahadimy. Ary hitan'i Jehova fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Zay. Rehefa tsy manapaka ao amponin'ny olona intsony ny fanan'Andriamanitra, dia io ny zavatra miseho. Be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana, jereo tsara, izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Enjana be ny zany namanadinao. Tsy zavatra tsara mihitsy zany ny fisainan'ny olona. Fa inona moa ny asan'le fanahy masina? Le fanahin'Andriamanitra. Ndao makiketsika ten'Andriamanitra ao Matio. Jaona azafady, Jaona toko fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo dia vakitsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo a, dia vakitsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona enina ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalina anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny no lazainy avokoa, ary ny zavatra ho azy aza dia ambarany aminareo. Zay. Fa raha tonga ao izy ny fahamarinana, le fanan'Andriamanitra zany. Rehefa miasa ao amin'ny olona le fanan'Andriamanitra,
rehefa manapaka ao am-pon'ny olona le fanan'Andriamanitra dia ny zavatra miseho. Izy no hitary-dalana anareo ho amin'ino izy izy? Ho amin'ny marina rehetra. Zay. Izy no hitary-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Ny zavatra miseho tamin'ny andro Noa, tsy hanapaka ao am-pon'ny olona hozy izy ny fanaiko. Tsy hanapaka ao am-pon'ny olona mandrakariva ny fanaiko hoy Jehovah. Dikan'izay, tsy misy tsony zany le fanan'Andriamanitra izay mitarika ny olona hanao ny marina. hanao ny marina. Zay mahatonga leo amin'ny 5 hoe ny fisainana rehetra avy amin'ny fony. Ratsy ihany mandritry ny andro. Zay, ratsy ihany. Tsy fatantsony hoe inona ny marina. Tsy fatantsony. Inona ny tsara? Zay. Tsy fatantsony. Ny fanan'Andriamanitra no mitarika azo amin'ny marina. Dia tsy manapaka ao am-pontsony ny fanan'Andriamanitra dia tsy fatantsony ny marina. Tsy fatantsony. Dia ratsy ny faratsiana. Be ny faratsiana. Ary tena mampieritreritra ilay izy. Fa misy zavatra anankiray vakiantsika. Ao amin'ny Jaona 5:7 sy ny 9:7. Jaona 5:7 ka ny 9:7 sy ny 9:9. Jaona 5:7, 9:7 sy ny 9:9. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia irahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia apiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zay. Raisiko ilay 9:7 dia hozy izy. Ary raha tonga izy, ny fanan'Andriamanitra io, dia ny zavatra ataony hampiaiky izao tontolo izao ny voalohany indrindra ao tompoko. Inona ny voalohany ao? Fahotana. Fahotana. Rehefa manapaka ao am-pon'ny olona zany ny fanan'Andriamanitra dia mampiaiky ny olona amin'ny fahotana le fanan'Andriamanitra. Mampiaiky ny olona amin'ny fahotana ny fanan'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra seho tamin'ny andro Noa? Tsy nanapaka ao am-pon'ny olona mandrakariva ny fanan'Andriamanitra. Dia inona ahoana fiseho izay? Tsy ny haikeloka mihitsy izy. Tsy ny fantany hoe nanoty izy. Satria le fanany no mampiaiky ny fahotana. Saty zay? Ny fanahy no mampiaiky ny fahotana. Ka rehefa tsy manapaka ao am-ponao ny fanahy, dia tsy fantatra hoe nanoty ianao. Tsy miaiky ianao hoe nanota. Zay le izy. Tsy miaiky hoe nanota ianao. Dia tohizanao foana tompony ny fahotanao, tohizanao foana. Tsy bebaka mihitsy ianao satria dia zay mahatonga le hoe be ny faratsian'ny olona tambony tany. Be ny faratsiana. Rehefa tsy manapaka ao am-pon'ny olona ny fanahy dia be ny faratsiana tompoko. Mahafinaritra ilay ten'Andriamanitra. Ary ny tena zavatra loza ny seho tamin'ny andro Noa, mifandray amin'ilay hoe tsy nanapaka ao am-pon'ny olona ny fanan'Andriamanitra, dia ilay voalaza Matthieu 12:12. Ndao mba afaka itsika kely ary. Matthieu 12:12 dia ny 9:1-3 sy ny 2:3. Inona kay tena ny zavatra niseho ary? Matthieu 12:12, ny 9:1-3 sy ny 2:3. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy tenenany ratsy samy hafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Zay. Io ny tena zava-doza. Ka raha ny tena Andriamanitra hoe tsy hanapaka ao am-pon'ny olona mandrakariva ny fanahy tamin'ny andro Noa, dia vokany be ny faratsian'ny olona, ny fisainana avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ny tena zava-doza dia voalazany eo. 2:3 no vakiako. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Io tompoko ny zavatra nataon'ny olona tamin'ny andro Noa. Miteny ratsy ny fanahy masina izy ny fiteny azy. Dia ilay miteny ratsy ny fanahy masina, miteny manohitra ny fanahy masina. Miteny manohitra ny fanahy masina. Inona ilay ataon'ilay fanahy masina? Mampiaiky
ny fahotana mitarika ao amin'ny marina. De manohitra n'le fanahy masina ianao, de tsy miaiky ny fahotanao ianao, ary tsy manaiky hotarihana amin'ny fahamarinana, tsy manaiky hotarihana fanahy masina amin'ny fahamarinana. Dina zavatra miseho, tsy mahazo famelan-keloka, tsy mahazo famelan-keloka. Zay nahatonga ny olona naringana tamin'ny andron'ny no io fahotana io. Fahotana enjana be io de le hoe miteny ratsy ny fanahy masina, na hoe miteny manohitra ny fanahy masina. Ny fomba hatateraka an'izay, tsy manapaka ao am-pon'ny olona ny fanahy masina. tsy manapaka ao am-pon'ny olona ny fanahy. Rehefa zay no miseho dia tanteraka io fahotana ny fanahy masina io. De ahoana ny fiseho an'izay ary? Ohatra mampatahotra mantsy le izy, satria le hoe tahaka tamin'ny andro Noa de tahaka izay koa ny amin'ny fihavian'ny zanak'olona. De mampametram-panontaniana hoe misy an'zany ve amin'izao andro iainantsika izao? Zay le izy naondrana. Misy hoe zany amin'izao andro iainantsika izao? Miseho hoe zany amin'izao andro iainantsika izao? Hoe tsy manapaka ny olona intsony ny fanahy masina? Miseho hoe zany? Ahoana ny fiseho an'izany? Mila fatana le izy. Ndao makitsika ary. Isaia no vaky itsika. Isaia 7:1-9. Isaia 7:1-9. Zao no vaky ny teny. Isaia 7:1-9. Fa na mivily ho amin'ny ankavanana ianao, na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny eo ivonao manao hoe ity no lalana ka andehano. Zay. Io zany fisehoan'le izy. Hoe ahoana le hoe manapaka ao am-pon'ny olona ny fanahy, ary ahoana ny fisehoan'le hoe tsy manapaka ao am-pon'ny olona intsony ny fanahy. De ozy izy le teny. Na mivilo amin'ny ankavanana ianao, na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny. Aiza ozy izy? Ao ivonao. Ao ivonao. Le ao ivo zany na manadino tsy hoe ao aoriananao de itotototika ianao hijery izy ary miteny ao aorianako zany. Le ao ivonao dia ato amin'ny subconscience ozy izy ny fiteny anazy. Amparahatoka. Ato. Ao zany le feo zay miteny ary mibaiko. Ato amin'ny feo fieritreretana. Sady zay. De ozy izy, ny sofinao dia andreteny ao ivonao, manao hoe inona lazain'le teny? Ity no lalana ka andehano. Ity ny lalana ka andehano. De zay le hoe izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Aika zany le miteny ao ivonao io, fanahy masina le miteny. Fanahy masina ke le miteny ao ivonao. Ka mitarika anao hoe ity ny lalana ka andehano. Dikan'izay tompoko. Rehefa tsy manapaka ao am-ponao intsony le fanahy masina, zavatra roa, na tsy renao intsony le feo zay miteny, na toerinao lay feo zay miteny. Zay le izy. Miteny le izy, manolo lalana anao izy, mitarika anao izy, fa toerinao. De zay le hoe mamiteny ratsy ny fanahy masina. Na miteny ihany koa le feo, fa tsy renao le izy. Tsy renao. Misy koa fiseho an'izay. Miteny foana le feo, fa tsy henona. Tsy reko zany. Aiza ny lalana tokony izy olona? Any ve? Tsy haiko hoe zay tsy henona le izy. Tsy henona. Ary zay ke ny zavatra misy amin'izao andrainantsika izao. Namanadinao, tena andao aka ohatra vetritsy. Fa inona moa zany mahatonga ny faharatsiana? Io mahatonga ny faharatsiana. Ny tsy fihenona an'le feo zay miteny ao ivo. Zay mahatonga ny faharatsiana. De azakaka tsika tompoko. Aika zany, efa misy ary efa miseho amin'izao andrainantsika izao. Kay zany ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. De le hoe tsy hanapaka ao am-pon'ny olona mandroka hariva ny fanahy. Aika zany efa miseho amin'izao andrainantsika izao ane. Porofon'izany be ny faharatsiana to. Be ny faharatsiana
Amin'izao andro tsika zao no zay zavatra zay ao a de afaka miteny zany tsika fa tena isy le tena fihevina. misy lisy raha seho zany zay tamin'ny andro noa tena isy le isy satria tanteraka ihany koa zany am'izao anaitsika zao zay zany le zavatra tiatsika ankehitriny misy toe-javatra ray farany angamba no raisika naminadinao mahakasika le hoe tsy hanapaka am-pon'ny olona mandrakariva amin'ny fanahin'Andriamanitra toe-javatra anankiray manam-porofo an'izy saty zay en Matthieu toko fa 7:20 ny lazantsika azy Matthieu toko 7:20 ny 12 ao no milaza azy Matthieu toko fa 7:20 ka ny 12. Zao no voalaza. Matthieu 7:20 ka ny 12. Ary noho ny haben'ny tsy fakandoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Zay. Zay tsara io toe-javatra anankiray ko mifandray amin'le hoe tsy manapaka ao-po ny fanahy masina noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna. Tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika nina ozy izy? Ny fitiavana. Fitiavana. Hiamangatsika ny fitiavana, fitiavana maro. Inona ny tiany lazaina amin'izay? Galatiana toko 5:20. Ao mba vakiana kely. Galatiana toko 5 ka ny 12. Zao no voalaza. Galatiana 5:20. Fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Zay. Ny vokatry ny fanahy dia voalohany indrindra voalaza ao Fitiavana. fitiavana tompoko fitiavana. Dia rehefa tsy manapaka am-pon'ny olona intsony ny fanahy dia ozy izy le Matthieu toko 7:20. Anina le fitiavana? Hiamangatsika. Zay. Hiamangatsika le fitiavana. Dikan'izay tsy manapaka am-pon'ny olona ny fanahy. Fa raha manapaka am-pon'ny olona ny fanahy, ny vokany fitiavana ny vokany. Dia hitan'ny namana tianao, zay ny lazainy Timoty 2:7. Manomboka ny 1 dia milaza izy hoe fanaparany any dia isy andro mahory. Ary ny olona dia misy toetra be, misy toetra be ao. Fa anisan'ny voalaza ao tompoko, tsy manoro esireny, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo sy ny sisa. Zany voalazany ao. Mpanendrikendrika. Sisa. Inona ny tiany olona zaina amin'izay? Tsy manapaka am-pon'ny olona intsony ny fanan'Andriamanitra. Zay ny tiany olona zaina tompoko. Satria ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra, fitiavana ny vokatry ny fanahy. Dia antsarantsika tompoko no mijery zava-misy. Hoe tanteraka ve ny zavatra aseho tamin'ny andro noa amin'izao andrainantsika izao. Fa raha tanteraka dia tena isy ny fiavian'i Jesosy. Tsy tokony hisy salasalana fa tena isy ny fiavian'i Jesosy. Ya, andiny anankiray atao hoe mifandray amin'izay resanao zay ny amin'ny Hebreo 3:13 milaza manao hoe ny famitahan'ny ota koa dia me manamafy ny fon'ny olona, me mafy fon'ny olona, dia voalazany le anateo ny vokatra izay famafisam-po zay miseho eny anivon'ny fiarahamonina mianaka ilay faharatsiana. Miverina any amin'le Genesis toko 1 zany ny zavatra mitranga. Izay mitranga ihany koa amin'izao andro iainantsika izao. Eny ary, tena nafinaritra ny fiarahana teto pasteur kanefa manapetra ny fotoanantsika. Ndao ary entina mavaka indray ny mpanaraka ny fandarana. Ndao hiaraka hivavakantsika azy. Raha inay ny an-danitro misaotra anao ny amin'ny teninao. Nomenao ny teninao mba hivelomanay, mba ho fihinanay, ka mba ho velona tokoa izahay. Dia aoka tena hitoetra ao am-ponay ny teninao ka nome fiainana ho anay tokoa an'izany. Dia mangataka ihany koa izahay, aoka ny fanahinao hanapaka mandrakariva ao am-ponay tokoa. Aza isorona aminay ny fanahinao Jesosy, ka ho tahaka n'ireo olona tamin'ny andro noa izay tsy nanapaka tao am-poniny ny fanahinao dia be ny faratsiana ary misaina ny fo dia ratsy mandrakariva mandritry ny andro. Ankiny aminao ny fiainanay amin'izao andro izao ary tena mino izay fa izy tokoa
ny fiavianao Jesosy Kristy. Ary tena ho avy tokoa ianao satria efa tanteraka sy efa iainanay kehitriny ny zavatra niseho tamin'ny androny Noa. Da io ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny are, mankasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany misaotra ihany koa andreo namana teknisianina izay tsy nikely soroka nampita ny sary ny feo tany tokantranonao. Mankasitraka ny pasteur Andriamparatena Fanera mbola nanaiky fitaovana nampiasan'Andriamanitra ny laza ny fahatsaran'ny teniny. Mbola manome fotoana anao zay ho amin'ny manaraka.